côtier ho any mpitondra eo côtier manina tsy any atsika no manao forcé any atsika no s'adressé fa tsy amy resaka foko rehefa mikitika an'io rehefa mieritreritra an'io état fédéral io de misy ny lalàna manova lalàna mpanorenana tsy maintsy mandalo am'izay izany lehibe eo amin'ny assemblée nationale isiteny côtier mba efa niresaka an'izay ve zareo salama antsika rehetra iresaka ny mikasika ny resaka décentralisation de ny province autonome de ny état fédéré zay zany zavatra ho resako azavaiko zany le izy satria ny olona zany mieritreritra hoe raha vao miresaka an'io de ohatrany hoe olona anao déménagement miala avy Antananarivo de findra any Majunga na findra Toliara na Fianaratsoa na Dego de manao déménagement de aondrana amin'ny camion entany de mifindra any de vita zay zany fandininy laza ohatrany hoe maivana kely zany le maivana be mihitsy ny fandininy laza de rehefa ny olona koa mangataka an'io tsy any amin'ny olona tokony iantefan'le fangatana no ataon'le olona mangataka an'io fa any amin'ny resaka foko any amin'ny foko merina anazavan'izay kely eto za moa eto nareo côtier manko isika côtier rehefa miteny zany de tezitra nareo de lazainareo hoe za misolelaka merina non za malagasy za zanaka malagasy za tsy mazaka ny fampizarazarana za tsy tia ny fanilikiliana Madagasikara olona ray vitsy atsika eo 30 millions 33 millions eo tsika eo tsy mbola itsika ny tokony zarazara tsy zakatsika zany itsika ray ihany nosy iray matotsika natamban'Andriamanitra amin'ny nosy tokana io de manana tombony lehibe dikan'izay ny tombontsoantsika rehetra zany no mahasarotiny ary tsy anakeko an'le fitonana razana ny fiaviana fa tsika malagasy iray ihany zao ary ny manomboka amin'ny farany ambany zany ny décentralisation moa zany de toy ny hoe ohatrany hoe ray aman-dreny ty de miteny ny zanany isaky ny zay nahatonga ny région sy commune io na metrahana an'io toy ny tenin'ny zanany hoe ity vidiananareo zavatra ty amboarinareo lalana ity vola ty de ataovy tsara ny compte rendu de vitainareo zavatra io zay zany ny ohatrohatra amin'ny décentralisation izay zany ny ainatsika io tsika miaina an'izay tsika de ny tsotsotra ny anazavako azy mba ho azony rehetra zay ny ainatsika io décentralisation de ny province autonome tamin'ny 1998 na 770 tsika no nametraka an'izay décentralisation zay de nandalo crise tsika rehefa avy eo 2002 ady be moa izy ny miteraka fanenjehana be mihitsy ny tao fampotehana pont tamin'ny dideratsika nitondra ny aina kely ny province autonome atsika ady be tsy vita tao tamin'ny Ravalomanina sy dideratsika resaka politika io resaka politika nahatonga fanapahana pont tsy haiko karazana hoe fanasazena ny Tananarivo ngamba tamin'izay mihitsy ny resaka politika tsisy idirany foko merina mihitsy ny ty avy eo tamin'ny 2007 naverina ny nifoanana ny lalàna mikasika ny province autonome tsy fantatro resaka politika iny fa ny fotsiny iray ny malagasy tsy tokony zarazarana ny malagasy samy manana etaetany daholo tsika io amin'ny fampivoarana ny faritra ary raha vao miresaka faritra aza miresaka hoe anay Madagasikara zany Madagasikara ny resaka atsika eto tsika hoa olo anankiray hiakatra atsika indray mikasika ny état fédéré ny état fédéral
Ny état fédéral dia mitovy amin'ny hoe firenena iray anatina firenena. Ny décentralisation, ny province autonome dia mbola iray tsika lalàna iray mifehan'ireo fa ny province autonome moa zany mahaleo tena manokana. Ohatra hoe ray aman-dreny miteny le zany hoe ity ny volanareo, dia io dia zay anaovanareo anazy dia mba mahaiza mitantana. Zay zany ny kisarisarin'ny province autonome. Ny état fédéral, ny état fédéral dia firenena anankiray ao anatina firenena, mahaleo tena manokana na ny resaka lalàna io, samy manana ny lalàna antsika rehetra satria état fédéral io dradradraitsika ao foana. Samy manana ny lalàna ny faritany rehetra, tsy mitovy ny lalàna ny ao Antananarivo ny lalàna misy ao Fianaratsoa na Toliara na Majunga Diego, samy manana ny azy. Tsy haiko amin'izay fotoana zay na hanao akory tsika malagasy rehetra, mety hisy passeport mihitsy ve zany mandeha miampita amin'ny toerana anankiray mety ho avy mihitsy ny hoe tandremo mandalo amin'ny habakabaka anay ity nareo mety ho avy mihitsy hoe rehefa mandalo ao Fianaratsoa ny tôbila Toliara dia tsy maintsy mipe an'izao fa zay ny lalàna misy aminay ato aiza daholo ny passeport nareo ho vitantsika ve zay. Faniriana le izy tsara le izy, samy mampandroso ny azy, misy faninanana ao anatiny ao. Firenena iray anatina firenena anankiray, mizara tanteraka mihitsy, mizara divorce zany, manao divorce amin'ny faritany rehetra. Tsy mila anareo tsony fa zay ato mavita ny tenanay ato, na samy malagasy tsika. Tsy mila anareo tsony fa zay manana ny lalànanay ato, ny anay ny mpanolana na ny mpangalatrombo rehefa tratranay dia vononay, ny nareo any tsy fantatro. Tsy misy mifampidipiditra mihitsiny fa samy manana ny lalànany, samy manana ny itondrany azy, samy mampandroso ny azy, fa tsy iray tsony dikan'izay. Mizara tanteraka Madagasikara firenena anatina firenena. Engane mba tsy avy amin'ny tona le fiteny hoe zarazara ao anjakana. Mety mahaleo tena tsika fa mety marefo eo amin'ny hery, satria firaisan-kina no hery, zay mitambatra vato zay misaraka fasika. Tsy mandà akory ny fangatahana fa kisarisary no meko eto. Mety ho avy ny hoe nareo any mody any zay ny tompon'ity tany ity, zay no eto aloha lalànay ny eto, zay tsy mazaka miala afaka mody amin'ny tany ny tsirairay avy, afaka mody amin'ny tany misy anareo avy. Misy zavatra miklosy kely misy any amin'ny sisiny ampovoantany, misy indray misy fandroana andany nareo mody amin'ny tany misy anareo any. Fa eto zany le état fédéral dia tena hizara tanteraka amin'izay malagasy, 13 tapitrisa izara, samy manana ny azy. Ahoana ny fomba fanatanterahana ny état fédéral mampangetaheta rehetra io ary? Iza ny tokony hiantefan'ny fangatahana? Any amin'ny filohan'ny fanavoazana, gouvernemanta. Moa ve le filoha fanavoazana ampanantena ny faritra rehetra io, faritra dimy io, mba efa ny resaka an'io? Moa ve ny gouvernemanta mba afa nivory mikasika an'io? Tsy atompoko nazareo ara tsy miresaka an'io. Mbola tsy nahena eto hoe fanapahan-kevitra avy amin'ny baiko avy any amin'ny filoham-pirenena gouvernemanta mikasika an'io zavatra io. Mbola tsisy. Maninona zany nareo amin'ny faritra rehetra? Tsy any amin'izareo ny mandodona mandombaravarina mipaika rakobilany, fa maninona any amin'ny merina? Kôtie nitondra eo zao ko maninona izy ny tsy nanao? Raha état fédéral zany. Naninona Ratsiraka tsy nanao na ninona Zafalibera tsy nanao? Kôtie daholo reny. Kôtie indray zany ny fanavoazana eto. Misy eo nipetrahana fanavoazana eo andamina fifidianana.
andrava ny rafitra misy eo mba hampadio ny terrain. Mivadika indray zany le tsika zao hoe bon efa tsy important zany iny fa ny état fédéral ny important indray ara. Bon, zay zany mission io. Maninona nareo côtier tsy any aminazy manao forcé tabatabao Facebook izy raha nampanantenanareo an'izay. Tsy any amin'ny merina nareo misadresse fa tsy ny merina tompoko no manapaka an'izay fa ny fanjakana. Mbola tsy nahina te ny filoha Mikaela mba niresaka an'io. Tokony tany amin'ny Toliara tamin'ny fety resaka festival Tsapiky fa ndradradrainy tao hoe état fédéral. Vive ny état fédéral. Tsy mba miresaka an'io, tsy mahasahy miresaka an'io izy. Ny gouvernemanta mbola tsy nivoro mikasika an'io fa anapahana an'io. Côtier ho an'ny mpitondra eo Côtier. Manina tsy any atsika no manao forcé mitabataba. Manina tsy any. Any atsika misadresse fa tsy amin'ny resaka foko. Faharoa, rehefa mikitika an'io rehefa mieritreritra an'io état fédéral io de misy ny lalàna manova lalàna mpanorenana. Tsy maintsy mandalo am'izay. Izany lehibe amin'ny Assemblée nationale isiteny côtier. Mba efa niresaka an'izay ve zareo ny fanovana lalam-panorenana anatin'ny 4 volana ka hatramin'ny 4 taonany miadevitra an'io. Ny député nareo mifaritra amin'ny assemblée ve mba efa niresaka an'io ny fanovana lalam-panorenana ohatra ka hiditra amin'izay état fédéral zay. Tsy miresaka an'io akory zareo. Tsy mba nisy fampandaniana lalam-panorenana mametraka ny état fédéral akory ny eo amin'ny assemblée. Izay teneniko hoe sao de lalaovin'olona ny sentimentsika. Na zareo raha tsy mieritreritra an'izany. Fiarovana seza fotsiny de am'izay nareo mafana fo de anay fa velao foana. Manomboko zao nareo faritra rehetra mangetete état fédéral mandehana mivaravara ny député nareo ataovy mamay. Aza laovina sentiment fa aiza le état fédéral nangatahana. Na nareo raha tsy miresaka an'io akory satria lalàna manova lalàna mikitika an'io raha vao mieritreritra état fédéral. Adevitra be amin'ny assemblée io. Isy anaiky ve sa tsisy anaiky ny ao. Mila lanina ny lalàna mikasika an'io. Zay le démarche raha anao état fédéral. Fa tsy any amin'ny varavaran'ny merina tompoko ny mandondona atsika faritra. Any amin'ny varavaran'ny député nareo. Ataovy mamay masaka. Anareo mifidy an'io. Fatoro. Atero amin'ny assemblée any asavy mampandany an'io lalàna io. Ny député nareo. Fa aza lalaovina ny sentiment nareo. Ataovy masaka. Izareo ny tokony anovan'io lalàna io, ampandanan'io lalàna io. Ataovy masaka ny député nareo. Io manomboka amin'ny président fanavoazana Mikaela, ny gouvernemanta, ny député, reny no atakena. Atakeo faran'izay mafy. Tabatabao amin'ny Facebook. Fa tsy ny merina no manovan'io lalam-panorenana io. Tsy sakana mihitsy ny merina ny côtier mitondra zao ataovy masaka. Aza vela mody antranony fatoro raha vao tsy mampandana lalam-panorenana io manovan'io. Juskany amin'ny Sénat. Démarche aty atoroko anao sokafo tsara amin'ny masonareo côtier rehetra mitabatabany io. Aza lalaovina. Efa miteny impira eto. Nareo miteny merina io. Za miteny eto za malagasy, za tsy côté, za tsy merina, za malagasy, zanaka Madagasikara. Atoroko anareo ny lalana raha ite tabatabany io nareo. Manomboka amin'ny lehibe fanavoazana Mikaela, ataovy masaka.
satria mampanantena pokaty mbola tsy nikitika an'io akory hatramin'izao. Any lakle ny raha te hanova anao état fédéral any. Mikael, zay tompony andraikitra feno tsy hanaovana an'io. Gouvernementa sy teny député rehetra amin'ny assemblée nationale mbola tsy nikitika ny lalàna akory hatramin'izao fa resaka be fotsiny. Resaka tiana atao hitazomana seza. Député nareo ataovy masaka. Aza velo ivoaka ny tranony fatory de atero amin'ny assemblée nationale de save mivory eo mampandany an'io malaky fa tsy vita anatin'ny 5 taona tompoko ny manao an'io. Nefa hatramin'izao reo mbola tsy niteny an'io. Hatrany amin'ny Sénat. Tsisy mody rangitina ny adipoko de am'izay ny côté rehetra miaro zareo de ahafahan'zareo mipetraka eo. Tsy any amin'ny varavarany merina tompoko ny mandondona raha état fédéral. Any amin'ny varavarany député nareo zay ampandany an'io lalàna io. Faefatra. Ny fanjakana ny Mikael sy ny gouvernementa ao amin'ny assemblée nationale, ao amin'ny Sénat. Faefatra. Mila référendum io zavatra io. Fitsapan-kevim-bahoaka eny na tsy de mila majorité ny eny. Zay volany io. Dikan'izay zany lasa manao fifidianana ndray zany Madagasikara ampandaninan'io. Fa tsy vitany vavabe fitononana razan'olona. Mila manao fifidianana ampandaninan'io. Référendum. Fa tsy any amin'ny varavarany merina nodondoninareo. Hoe ambany andro borzany ny opa sy ny karazany mba sokafo no masonareo. Nareo zanako faritra mihitsy ny resako eto zay mitony tsy nareo rehetra inareo mitabataba tsy mila état fédéral i borzany reo merina reo ohatran'izao reo. Tsy any amin'ny varavarany merina ny mandondona raha vao resaka lalàna fa ny merina tsy izy manao ny lalàna de mivoaka avy ao amin'ny assemblée nationale. Ao ny manomboka. I tsy vita moramora io. Mandalo atana tohatra maro be miafara antsika ty amin'ny vahoaka ny matompoteny farany mampandany io eny na tsia. Sa io bandeau rouge io ve zany ny tadiavinareo hampandany eny na tsia io. Ny fananganareo bandeau rouge tompo de alahelon'ny malagasy. Amin'ny malagasy tia fihavanana mbola mandala fihavanana antsika ohatrany fampiororona io. Mampiemitra ny olona na ny olona te hieritreritra zany état fédéral zany. Mbola misy référendum fitsapan-kevim-bahoaka antsika malagasy. Volany io. Na i président Mikael raha mbola tsy nietreritra démarche an'io. Ny gouvernement angamba ny resaka an'io. Ny assemblée nationale tsy mihetsika akory nefa décotier zao ny ao fa tsy mierina ny président ny assemblée nationale. Ny filoham-pirenena filohan'ny fanavaziny décotier zao. Fa tsy mba niteny akory mikasika an'io. Côté daholo ny mahasehatra ao am'izao. Any amin'ny varavarany reny tsika no miataky. Reo milaza manana basy, Corneille manana basy. Tsika manana hazo, manana rakobolany, manana tavakopeo. Tovy masaka. Satria mampanantena pokaty jusqu'à enim-bolana mbola tsy nikitika an'io. Fanovana lalàna, mina lanina io lalàna io de après misy ny référendum. Mbola manomana fifidianana ndray zany tsika. Ny fanovana rafitra mikasika ny fifidianana satria roa taona nametrahana zao. Efa niala an'iny zany atsika efa ty état fédéral ty ndray ny manahirana atsika. Fa dio manomboka zao mitonona razana. Fa tsy ny razana merina ny mpanao lalàna ao Madagasikara. Mba hafana miditra am'izay état fédéral zay. Ao amin'ny assemblée. Ianareo ny fidenio. Ianareo nandany rondona ny fiden'ny député nareo ataovy masaka fatoro. Atro anaty tôbila de atero ary amin'ny assemblée nationale.
fa tsy lalaoviny amin'izany. Manomboka amin'ny Monsieur Afakandro Mazenga, izy ny fatorana voalohany, izy midradradradrany io. Mba inona ny action? Efa nisy lalàna nieritreretina volavolaina ho tapahana avy eo amin'ny Assemblée nationale, tsisy. Resaka be tiana hatavy. Zay mahatonga anahy eto hoe mampiady ny samy malagasy. Mampiady ny samy malagasy. Miresaka zavatra tsisy, ilalaovana sentiment côtier. Tsy ny fitondrana eo teteza mita zay roa taona tompoko no ahafahana materaka an'izany zavatra zany. Vola tsy toko tsy foroana. Misy moyen ve na fananganana bureau isaky ny faritra fotsiny, anakana mampiasa isaky ny faritra fotsiny, satria État fédéral tsy miakin-doha aty ary fa de samy manao zay ho afany eo. Ty ampiady samy malagasy. Mbola raitsika. Nosy raitsika. Ny interenareo ny mieritreretinareo fa tsy eritreretinareo ny interen malagasy rehetra. Fitiavatena. Ny anareo mampanantena zavatra tsisy io. Manomboka amin'ny Afakandro ny fatorana anaty tôbila, fortrena makany amin'ny Assemblée nationale, la n'io zao de zao lalàna io, fa zavela tabataba ny olona. Nareo manko tsy samana zava n'io direct. Hoe ohatrany ahoana moa zany État fédéral zany. Tsisy. Na ny démarche ataon'io, tsisy masamy teny reo fa de État fédéral malagasy, État fédéral malagasy. Aza avao de A et Z ho ainy vahoaka satria ny vahoaka malagasy efa nabadoina tsy azony zareo. Hoe ahoana ny démarche. Tsisy olona tsy aniry tsy aleo tena zany. Fa ohatrany ahoana ny lalovana alohan'ny hiditra amin'izany. Indrindra izy ataonareo resaka foko. Mampatahotra. Mampemitra ny olona zany. Mampemitra ny olona zany raha voasinareo resaka foko. Nareo tsy mahavoatanteraka ny asanareo de le foko no tontononareo. Tsy ny merina tompoko ny manova ny lalàna mikasika an'io. Nareo amin'ny Assemblée nationale eo ny responsable voalohany. Mavita ny asanareo ve nareo? Tsisy. Lozanareo minambolam-panjakana sy mandeha manofa avion misy firy, anaovanareo plaisir mandeha Toliara. Lozanareo manao plaisir ny volansiady. Nareo koa mananao amin'ny Assemblée nationale tsy na resaka lan'izany tsy hainareo hoe badony akamaroanareo olona tsy nianatra koa. De tsy mieritreritra koa hoe izao nge ny démarche alohan'ny anaovana an'izany État fédéral zany, tsy hainareo zany. Jamba mifampitatana. Fa le sainy gasy lalaovinareo. De mandeha nareo mibitsibitsika any amin'ny vahoaka ny fidinareo any, problème an'izy ty ange ka le merinareo mihitsy ny tena tsy avitana ny manaovany ty État fédéral ty. Reo teo mpanjaka reo e. Zany lalaovanareo ny sainy vahoaka amin'ny faritra any. De mieritreritra amin'izay le faritra hoe tena reo merinareo de raikitra ny tenena ny fandrangitana adipoko. Sokafo ny saintsika côté. Fa tsy ny merina mihitsy no manova ny lalam-panorena mikasika an'io fa reo député reo zany isany fahavalontsika voalohany. Ataovy mihina fatiny. Hoe manina nareo mampanantena État fédéral, hatramin'izao nareo tsy mibozy. Tsy misy manova lalàna anakely ary. Tsy miresaka lalàna. Na président ny fanavoazana, tsy miteny an'io. Mba mandraisa micro anao, président Mikael. Tenenao masom-bahoaka fa tenao ataonao zavatra io de ataovy minomboko zao ara. Enim-bolana anao teo mba inona ny vitanao rehefa tsy hanova ny rafitra hitondrana na fifidianana madio satria izay misy anam-panaovina anao teo. Aza mampiady ny samy malagasy ny zavatra tsy ho vita. Na nareo tsy miresaka an'io koa de le olona rangitinareo miresaka an'io de lazainareo merina ny sakana.
Côtier mitondra eo zao manomboka ary amin'ny filoham-panjakana jusqu'à ty amin'ny assemblée nationale. Firy ny député ny mairenao? Firy ny député côté eo? Manareo tsy mahasamby resaka an'io? Ny olona fotsiny asianareo teniteny fahatany aty zay tsy fantany hoe ohatry ny ahoana ny lalana atao ny alea rehefa anao an'io. Za tena misy taona za mba mihaino live-n'olona koa misy an'le zandry la miarabanao manokana zandry la ambassadeur, ohatry ny ambassadeur zay le anarany raha tsy diso a. Ny hainao niny a tena hoe iadana sy ho finaritra sambatra tokoa izay. Azovana iny hira-pirenena iny. Tsara ery mihainao an'le izy a. Zao Madagasikara zao vitatsika jiaby raha ty ny lalagna i vola jiaby alefatsika an'io amelefatsika andefasagna 1 milliard reo aveo apodindreo amitsika ty 100 millions manjary tsy vita baka feny la poussière lagna jiaby tsy vita goudron tsy vita. Tena hoe tsara de tsara na za na nonofy tena hoe zay koa mba faniriko, tena faniriko fa ny anaty-aterahana an'izay diso adresitsika raha iresaka merina. Roborzany merina zany teneniko anao rehefa mahazo an'io faritra côté io re vacances reny tadidiko za sindra tetany Majunga. Vehivavy ngeza be zay miaraka amin'ny vadiny izy aveko eo tsy complexe mihitsy izy. Data oviana koa tsika vao makany amin'le Eramena. Zaran'ireo raha mba miala ao koa mba manao vacances rehefa manao vacances reo mandeha miazakazaka any amin'ny sisiny. Tsy netretra reo hoe tsy mila any amin'ny sisiny. Faly ery zareo rehefa mandeha mahita ny Majunga mahita ny Diego Aramena mandeha mangily Toliara agny any azakazan'ireo voalohany. Rehefa hiala ny Antananarivo reraka mipetraka ao reo, reraka ny asa, reraka ny fiveloman-tegna. Dikan'izay atsika rehetra Madagasikara nareo zany mieritreritra bao mety hipetraka any amin'ny sisiny raha tena misy zany zavatra zany zavatra nofinofy ampantenanareo malagasy io. Betsaka koa ny merina mety andeha hipetraka any amin'ny sisiny raha ho tafidy trano amin'ity fanilitsilitsy karazana sy foko ty, raha ho tafidy trano. Fa manomboka androany masonandro androany hitondreo rakom-bolany varavarany député-nareo aza vela igalabona fotsiny fa naranam-panantena an'izay zareo dia ataovy masaka sinao mametra-pialana rehefa tsy vita fa aza mampanantena pokaty zavatra tsisy hampiady ny merina sy ny faritra zanaky ny faritra raha ihany tsika malagasy iza de tsy manaiky an'io zay mahatonga na miteny eto foana mitenareo hoe ianao nanoana tamin'ny voalohany ianao za tena nanoana an'i Mikaela oui izy koa nge zanaky ny faritra koa tena hoe filay fitaka mivadika fita sy lainga tsy manatateraka ny zavatra misy anapanaovina azy. Zaho malagasy fa zay tretina koa hoe zanaky ny faritra koa za de hiaraka aminao foana raha tsy manjary ataonareo indrindra fa ty fandragitanareo adi-poko ty tiano misy anapanaovina anao mandraisa micro anao de teneno hoe androany zany de efa ivory ny gouvernement fa anao ny état fédéral io ho hitakeo zarazarao anjakana mampanantena zavatra tsisy pokaty ho hitakeo raha say anao de mangala micro miteny an'io satria tsika zany efa tsy raharaha fifidianana tsika fa resaka état fédéral ny manahirana atsika ao indray zany satria manareo nampanantena an'io any zanaky ny faritra izy no tsaratsika eto ry zanaky ny faritra nampanantena an'io izy anatin'ny roa taona tondrany ve manofy raha mba hoe lanim-bahoaka anao de hoe badiny taona anao zany mba garantie eo de mba hafafa mety mba misasaka kely zany le fikarakarana ny état fédéral iriny zanaky ny faritra ty mba misasaka kely zany hoe vita sa tsy vita
manambola anaovana zany ve ny gasy? Misy vola ao na volan'io mba azo toliary io raha ataonareo posy aby zay nidradradrainareo hoe tsy mety io fa mahafaty ny zanako toliara io ny produit chimique hoentiny io nefa de io ataonareo any posynareo daholy. Ny anomanana fifidianaovana référendum satria ny gasy rehetra mifidy an'io mampandana an'io lalàna io de mila majorité ny eny ekenany état fédéral zay vao manomboka eo, zay vao mieritreritra amin'ny bureau-mpanjakana rehetra atsangana isaky ny faritra misy vola ve io akory tsy hoe apetraka eo fotsiny de tsisy ola iasa eo manambola ipenany karaha mampiasa an'ireo ve? Manambola anaovana information anaovana famindram-pahaizana ve? Ny lalana tsisy raha manjary jiso rano nangatana reny ary tsy tateraka miainga amin'ny jiro sy rano sy ny lalana manjary ve zany eo Madagasikara ao? Na jiro entina iasa mba hanazava, ny courant entina iasa ampiasaina ny ordinateur sy ny karazany tsisy. État fédéral no entina amitanareo ny vahoaka ny faritra. Responsable nareo manomboka androantsika zanaky ny faritra any amin'ny zareo mitompoky teny farany tsika no mitabataba fa tsy any amin'ny varavarany merina. Io boro zany resanareo io tsy ny boro zany, tsy ny merina, tsy ny Ambaniandro no mpanao lalàna. Côtier zao mitondra eo any atsika mandondona ataovy masaka za tena mandrisika anareo andehanao any amin'ny varavarany any isaky ny député anao de fatoro de atorao anaty tôbila anaty pick-up fatoro eto any amin'ny assemblée nationale asa raha sa anovan'io lalam-panorenana io ampandanan'io lalam-panorenana io asa raha sa nareo ny lalaoviny io ohatranay reto tsy azo fitapitahana amin'ny ohatran'izany. Tiako tenena hoe mila misaina atsika so de ampandrin'olona gisa nareo raha tsy miresaka an'io. Président Mikael ngany resaka an'io, sy teny ngany resaka an'io. Côté daholo ny ao amin'ny lalàna ao mpandany lalàna ao côté daholo zao atakeo mampanantena zavatra ohatran'izany. Tsika manko manofo daholo hoe sambatra be zao ny anay ty zao zay ihany mihinana ny volanay zay ohatra zao tsy miankina amin'ny tanina rivotsony atakeo taovy masaka manomboka androany nareo nampandany an'ireo manomboka androany atakeo sinon ravana assemblée nationale raha vao tsy mikitika an'io satria milalao saim-bahoaka fotsiny mieritreritra ny vahoaka ao bado. Ravana assemblée nationale raha vao tsy miresaka an'io manomboka mason'androandrano tsika atakeo ny député maninona hoe nareo tsy miresaka an'io lalàna io, maninona nareo tsy manaovana lalam-panorena mikasika ny état fédéral io mody irirainareo fotsiny le izy izoevanareo mieritreritra ny vahoaka ba raha misy any olona tena fahavalony faritra de reo olony faritra zay io amin'io fitondrana io mamitaka mbola mieritreritra ny zanaky ny faritra ao bady foana. Diso be tsika hoe any amin'ny merina foana, any amin'ny merina foana, tsisy azony merina tao zany tompoko. Sy teny a côtier ao amin'ny assemblée nationale. Firy ny député côtier eo. Reny ny atakena reny. Reny ny atakena reny. Idiroany andehanao amin'ny tranony any, firy nareo vahoaka ny fidy azy ao amin'ny faritra anankiray. Amanalinaliny mivoria amin'ny varavarany nareo asavy mivoaka tao izy ametrao fanontaniana manomboka amin'ny afakandro. Efa niresaka an'io lalàna io ve nareo ao e? Efa misy fampandany an'io lalàna io ve nareo fanovana lampanorenana hoe ametrao fanontaniana ohatran'izay izy raha asay tena hoe iefa nanao an'izany mandainga izy. Na eny daholo tsika rehetra raha ohatra nisy an'izany tao amin'ny assemblée nationale. Misy mpanao gazety sanandro miatrika ao raha nisy an'izany tsy maintsy mivoaka amin'ny gazety io. Tsy nisy hatramin'izao. Atakeo aza any amin'ny varavara merina mandondona fa tsisy idiran zareo zany. Atakeo manomboka any amin'ny varavarany Mikael gouvernemanta assemblée nationale sénat
tejana eo inam-bola fotsiny reo dia tsika rehetra ny lalaoviny zareo nofinofy. Zay ny tonga na itenenako anareo san'andro eto hoe aokare mba tsy ho voazarazara tsika rehetra gasy iray ihany. Mpanao politika maloto zay neritreretinao zanak'Andriamanitra milalao ny saitsika amin'izao fotoana zao. Ny boridana tanteraka tsy ekeko ny mampiady samy malagasy amin'ny zavatra tsisy. Teteza mita 2 taona andeha ampanitenana olona zavatra goavana. Firenena anankiray, firenena ray anatina firenena ray. Firenena anankiray zay ny état fédéral. Firenena anankiray anatina firenena anankiray. Ampanitenanao vahoaka. Tsy mora ny anatanterahana an'izany. Firy taona ny anatanterahana an'izany amin'izao situationtsika zao. Itsika hoa mbola fahantrana ny aditsika eto. Dia lazainareo tsy manaiky an'izay zavatra zay a. Nanaiky ary a. Fa eske tsy zano manapa-kevitra fa eske mba nanaiky an'izay ve ny reo mpitondra fanjakana ny tany sako reo. Mba niresaka an'izay ve? Zay mahatonga ana miteny hoe aza ny amin'ny varavarany merina mandona fa diso fampidina resaka foky io. Io ny joevan'ny député ny mpanjakana hoe ireo olona reo mihitsy tsy manaiky, ireo olona satria mieritreritra tsika bady dia tsy matakatra. Tsy merina ny manovany lalam-panorenana, tsy merina ny eo amin'ny fitondrana, tsy merina ny eo amin'ny assemblée nationale ny lehibe ireo daholo, olo ny faritra daholo, avy any atsilo daholo. Maninona anjareo tsy manao? Nareo fotsiny asain'ny tabataba. Malahelo za. Tena malahelo a. Fampidinany samy malagasy. Fitiavan-tena zareo. Nareo zany no ampiasaina. Izay nge raha olana tokotena ny fitondrana tsy nanangana an'ireo bande rouge ireo. Reny zany atao ampihorohoron'ny olona. Ikarany Antananarivo any nareo merina io. Za tsy manaiky. Za tsy manaiky. Ny zavatra misy ao am-pandovinao tsy natao an'ny fantrahanao a. Anohan'izao anohanana manjo malagasy zao tsy sakafo zao. De foko ny resahana. De akizena le foko. Isolena mihitsiny. Ahelika. Za mihina faranareo miresaka an'io a. Ny imagination anatin'ny lohanareo de hoe état fédéral tsika mantsika tapa ho any ko ny pont reo. Avelao ao. Hatramin'izay vitanareo zany. Rehefa mandeha amintsika aty. Ambany basy mipody agny. Tsy mila ambany andro aty. Vitanareo zany raha itoetsainareo tsy manjary eo. Adinonareo hoe olona ray tsika gasy tsika. Nomen'Andriamanitra chance tombo lehibe. Tsy ohatra any amin'ny sasany. Any amin'ny Burkina Faso zay tany miady. Misy sisy tany de ny aty manafika ny aty de ny aty amiady. No famono. Fa tsika tena natombo nosy anankiray de mbola tadiavinao zarazaraina amin'ny fampanitenana pokaty. Ho ampedina. Ny fangatana état fédéral tompoko tsy tokony hitononana foko. Tsisy idiran-dresaka foko. Tena anareo azay. Manjary mampiemitra nosy hoe io a mandalo référendum fitsapahakevim-bahoaka. De mila majorité ny eny. De riteny foko nefa nareo eto de mampiay ihany olona. Hoe aninona zany? Iady. Satria tokamonina zany ny faritra. Fitiavan-tena nareo ataovy amin'ny sisiny. Atsika rehetra Madagasikara. Any malagasy Madagasikara. Ny olana mbola tsy voavay eto de fa ampianareo zavatra hafa zavatra tsy ho hisy nofinofy.
Samia mieritreritra hoa fa zay ny démarche responsable zany de manomboka amin'ny filoha zay tsy miteny an'io akory gouvernemanta l'Assemblée nationale tsy miresaka an'io akory. Mieritreretatsika côtier any amin'ny varavaran'ireo miataky atakeo azavela fatoro atorao anaty tôbila de hoeto bataony amin'ny assemblée asaivo mipetraka eo embeno angalao mpanao gazety ovao lalampandrena zao de zao hoe enim-bolana atao tsy zavatra vita nareo lozanareo mandeha manao tsapika manao vacances avion viditrano 30 milliards 20 milliards ministra anankiray manana trano 5 de anareo zany asay mitabataba fotsiny nareo asay manao bandeau de mitabataba de hoe miaro an'zareo mba hipetrara zareo aloha mandra-pavitany plaisir an'zareo sy ny tombontsoan zareo. Tsika tsy sagnagna koa akory atakeo manomboka androany diso lala nareo rany amin'ny merina côtieny eo manova ny lalàna lehibe ny assemblée nationale koa isiteny eo mandehana any varavaran'ny siteny ino hoe ny démarche efa vitanareo mikasika ny l'état fédéral mba inona ny tapaka nareo tao ohatrany tsy miteresaka an'io nareo asaivo mikabaro izy de asaivo teneny eo hoe inona ny zavatra vita anatin'ny enim-bola mikasika ny état fédéral. Démarche tsy moramora io tsy moramora io mandalo atana tohatra maro be miafara amin'ny fifidianana antsika vahoaka malagasy. Anao divorce atsika sa iaraky iaina ray trano zay io anao divorce sa mbola iaraky iaina de lany ny eny eo am'izay manomboka ny fetretana ny fananganana bureau mpanjakana manana budget nzay moa zany tsika ny arenakibon'ny tany tokony iaina na ry aondrany zareo amidiny zareo bureau mpanjakana isaky ny faritra rehetra mitsanganao daholo ny bureau misy Antananarivo état fédéral ako ny mpiasa iasa ao tsy maintsy aiza ny moyen hikaramana an'ireo ny fampitanany traikefa miara-miasa amin'ny vahoaka anatiny daholo ny vahoaka tsy mora zany. Firy taona folo taona raha ho an'ny Madagasikara folo taona ka hatramin'ny 20 taona hatramin'izao nefa reo mbola tsy niatomboka ny eritreritra an'izany akory atakeo manomboka androany any amin'ny Mikael ny tabataba tsika manomboka androany mba inona zany misy anao ianao efa tsy nirarahinay ty mikasika fanovana rafitra amin'ny hikarakarana andeha ho any amin'ny fifidianana ty sy 2 taona ny fanapahan-kevitra anao mipetraka eo efa tsy ataonao iny de état fédéral ty nampanantenanao ty am'izay hoe nampanantenan'io zany Mikael Matony vahoaka amin'ny faritra amin'ny tenan'io inona mba ny démarche nataonao hoe Mikael inona mandianana amin'ny lavatranony tsy hoe ny olona manao an'izay kory de hoe andeha nonga-mpanjakana ndray ary magagana de zao ny olona mitabataba ny zavatra io tsy voasambotra mihitsy nefa nanareo ary tsy nanao an'io kory fa ny olona samy rafitra ty resana ty ny atsy miresaka rafitra fédéral fédéralisme ato miresaka rafitra fanovana ny CENI ny sy ny karazany CENI sy ny inona moa izy ty ialako tsiny de le reto samborina fa reto état fédéral zay tsy ataonareo kory tsy samborina zay kitany milalao ny sentiment ny côtier nareo satria ny côtier nge zao fa manofy tena hoe sambatra be maleo tena samby rafitra reo takinareo fa misy ny ampidirina ponja de misy ny tsy ampidirina manomboka androany mandehana amin'ny varavaran'ny Mikael reo gouvernement reo gouvernemanta reo ny assemblée nationale manomboka amin'ny disiteny afakandro Christian mivoria nareo mazenga mandehana amin'ny varavaran'ny afakandro ametrao fanontaniana izy hoe ianao mitenen'io moa zany mba inona ny démarche vitanao fa zay tsy sagnagna hoe fa nany filoham-pirenena raha mbola tsy nitenen'io akory mbola tsy nisy vivirian'ny gouvernement akory
Mbola tsy tonga amin'ny Assemblée nationale akory. Nefa anareo côté io fa tsy merina. Tsy merina hoe manao an'io manova ny lalam-pandrenana mikasika an'io. Tsy foko. Tsy ny foko. Fa ianareo. Inona ny zavatra nataonareo? Manomboka androany atsika atakeo. Aza vela matory fa milalao-saintsika loatra, manao antsika sagnagna loatra manko reo. Atakeo, mandeha ny député nareo nampandany an'ireo a. Asorintsika tao rehefa tsy hanao ny asany. Fa tsy zay ilalaovana ny sainy côté eto. Zay hoe tsy andeha any varavara ny merina fa ka ianareo no amin'ny Assemblée manova lalam-pandrenana mikasika an'io. Ka hoe mbola mandalo ary amin'ny Sénat na président filoham-pirenena ny gouvernement mbola tsy niresaka an'io. Ka hoe mbola misy référendum ko io zavatra io. Hoe olany sa tsy olany. Mba inona am'izay ny démarche nataonareo? Atakeo. Anareo nampandany an'ireo. Mandehana amin'ny tranon'ny député nareo manomboka androany. Tondrao sarom-bilany. Fatoro. Atorao anaty tôbila. Atero amin'ny Assemblée nationale aby. Samia manao ny député an'izay. Satria zareo mampanantena pokaty. Zavatra tsisy. Nareo ary tsy manao an'izay akory. Anareo nasainy tabataba zay ta fédéral zay. Fatoro ny député nareo atsipazo anaty pick-up. Asavy mampandany ny olana io rasa. Fa tsy nareo ny lalaovinao sentiment nareo. Tsy mataotody aby reo. Hampiadiny samy malagasy. Za tsy manaiky. Za Madame Lewis Tainandrasy Ravolamanga tsy manaiky ny filalaovanareo sentiment ny côté. Mampanofisinareo le côté sambatra be, inona be, nefa nareo tsisy action akory. Fatory ny député atakeo, manomboka amin'ny Mikael atakeo. Andehanao ny an-tranony. Fitaka ho an'ny côté ty, aza fitana ny côté. Tsy merina mihitsy ny fitanareo fa ny côté. Ianareo côté mitondra ao am'izao modèle ratsy io. Tsy merina ny fitanareo fa ny côté. Atenenko ny côté hoe tsy merina mihitsy ny voan'ny zavatra io fa ianareo. Satria any amin'ny fatra tsy mahay ninina zany fiheveran'zareo anareo. De lalalovina amin'io. De atsangana am'izay le bandeau rouge de menace de comme quoi hoe mitambatra antsika côté. Non, tsika tsy mahazo misaraka. Gasy ra ihany. Ho an'ny malagasy, ho an'ny Madagasikara, zay ny ampisitsika. Zay ny tombona antsika amin'nositsika io. Tsy ampantenana zavatra pokaty. Zao sady efa fitaka ho an'ny côté io a. Tsy ho an'ny merina mihitsy. Rangirangitiny tsika mavita moaoaoaoa be. Misy ny mena vola kely, misy ny ampanaovana le fatorana reny lohany, fatorana bandeau rouge reny lohany. Ny fomba fanazavako eto mahatonga anahy miteny eto a. Za tsy miresaka teknika be za. Tena hoe fanazavana ho atsika farany ambany. Fa azo ny farany ambony. Natao an'ny olona farany ambany. Tsy manambany a. Fa no an'olona zay tena tsy mahazo hoe ahoana marina moa zany ty état fédéral ty. Fetretantsika anazy de hoe déménagement. Hoe any amin'ny état fédéral zany a, de miala eto zahay a, de ny aiza ny anjaranay ao amin'ity ministère ty a, batanay ty a, aondrana amin'ny camion fitaovana sasany fampizara, ohatrany hoe mpivady ny saraka ny zara entana reny zany fandinitsika azy. Zay fandinitsika azy. Hoe ny saraka de manao divorce de zarao ny entana. De ho an'ny faritany ety ny anay a, ity ordinateur anay ty a, de ity ny anay ity stylo repake ty aloha mba ho anay ty. De raikitra mandeha manao déménagement mifindra ny Dego am'izay. Ity ny anjaran'ny Dego. Ay, ok. Ity ny anjaran'ny Fianaratsoa. Tsy zay. Fa mbola misy lalàna tsy maintsy lanina ao amin'ny Assemblée nationale. Tsy maintsy mbola misy lalàna. Ary tsy maintsy mbola mandalo fitsapakevim-bahoaka, référendum. Fa tsy ohatran'izay, tsy hoe ohatran'ny mpivady misaraka de na mpivady misaraka raha mbola manao divorce mbola mandalo tribunal. Mandiana manomboka androany mandeha amin'ny tranon'ny député nareo tsirairay avy.
mazenga rehetra mandehana mandeha amin'ny afakandro. Inona hoe mba ny démarche efa vitanao na amin'ny tenany hoe fédéralisme io tsisy. Tsy maintsy nahentsika raha nikitika an'io reo. Nahentsy satria misy mpanao gazety amin'ny assemblée nationale rehefa mpandany manao volavolan-dalàna ina manova lapanrenana. Tsy maintsy mivoaka amin'ny gazety télé. Est-ce que président Mikaël avy mba niresaka an'io ny gouvernement ny assemblée nationale côté daholo ny filoha ao a Sénat zay vao mandeha amin'ny resaka référendum. Tsisy mandiana atakeo manomboka androany mampanantena pokaty atakeo any fa aza mandeha varavara merina za fa tsy vaolana atsika zany lany andro ao tsika raha ohatra ka de teny merina eo lany eo ny fotoana 2 taona 5 taona de merina foana de mezany tanao tsy miteny firy mezany neny merina ina mandeha izy mitondra pankarta vao ny rafitra fa alao lalao madio zany neny zareo ny atsika ty anareo merina mihitsy manakana ty la diso lalana atsika atakeo den mbola eo profiteo den mbola izy eo den mbola io côté eo atakeo ilaina zany fédéraliste de atakeo afatarandreo anazy mampanantena pokaty zavatra tsisy io mila manao an'izay sika raha te hiditra am'izay zay moa zany ny andro androany a makasitraka atsika rehetra fa de afatra any amin'ny zanaklakôty iny de asa rena indray no avalinareo lazainareo za ndray tsy tian'le état fédéral nefa tsika miadressé any amin'ny olona tsy tokony ho izy any amin'ny foko rasy merina zay tsisy idirany akory lalaoviny mpanao politika ansaitsika ka nisokafako izy teo a nisokafako izy teo responsable nina merina efa naveriko nazavaina teo tsy ny merina no manova ny lalapanrena nafany ao amin'ny député ao asavy mampandany an'izay ny député nareo antanio fatoro oety miakatra ny Antananarivo ny député no atakena fa tsy hoe merina ny responsable zao de tsisy destabiliseny merina ina ny tsy ny merina tena miezaka manazava manokana ny sainareo a tsy any Ambomanga Rova no any manko ny merina any Ambomanga Rova sa aiza no manova lalapanrenana fa ao amin'ny député amin'ny assemblée nationale tsy ena aiza daholo ny fiaviany merina reo tsy any fa ao amin'ny assemblée nationale mila ovana aloha le lalapanrenana mila amboarina de eske nanao an'izay ve ny député nareo aza mandeha anjambany fotsiny fa adio miteny foko manomboka androany fa tsy ny merina ny mamolavola lalàna no manova ny lalam-panrenana teneniko ana sokafo ny sainareo fa inona ary ty raha mahazo anareo ty tena misy na mandeha anjambany fotsiny zay mahamenatra tsika mifaritra vitsivitsy aminareo tena mandeha anjambany fotsiny tsy mahay zay ny antony nanazavako anazy eto atakeo le député inona ny zavatra vitany de teny aminareo zay tsy zany fa ireo menareo manko mahatonga an'io tsy mety mampiovan'io zay zany ny fanazavana aminareo de zay ny hainareo tsika tsy con tsika tsy sagnagna aza rebirebeny zareo am'izany aza rebirebeny zareo am'izany nareo
takeo député nareo dia save manovana io zareo raha hoe hiditra amin'io marina fa raha io tsy vita dia zareo ny tompony no responsable zareo ny responsable raha satria manomboka amin'ny lalàna ovanana lampanrenana aloha mandeha Mikaela mbola tsy niteny an'io, ny gouvernemanta mbola tsy nivorona napaka an'io, ny assemblée nationale mbola tsisy nikitika lalàna mikasika an'io, dika zay any tompona andraikitra feny raha io tsy vita. Mbola tsy nandalo ary amin'ny Sénat, mbola tsy nisy référendum akory. Atakeo ny député nareo force eo fatoro eto ary amin'ny assemblée sef mampandany an'io eo aby reo alefa hoe lan'io lalàna io. Oui, anjaranareo mieritreritra efa tena foasako tena fara fanazavana farany ambany. Ka ny démarche tsy mety zay ny démarche zay. Zay tsy maintsy mandalo am'izay tsika rehetra fa tena lalaovin'olona tsika hoe merina inona kiny idira kozy ny merina nareo saminareo ny aoko manina tsy ataonareo zany zavatra zany tsy taterahanareo. Tsy maintsy nampiakapeo a satria ohatrany hoe misy tsy de maheno ao, tsy de maheno nareo mbola miteny foana nareo ny merina ny responsable ny tsy avy tanana io. Zay mampitonga na aza vaiko tena na olona farany bady matakatra an'izany zavatra resako zany ny démarche aleo zao raha nandeha natanteraka an'io zavatra io reto daholo ny démarche efa mba nanao an'izay ve reo sisy efa ny voamaso ny resaka mihitsiny no pitsiriko efa tena manazava de A à Z zafa de mbola misy no zay le antimerina ny zava-misy ankehitriny. Voilà, majorité ny député amin'ny l'Assemblée nationale avy any amin'ny faritra de maninona tsy ataonareo atakeo reno manomboka zao tsika mandeha makany an-tranony tondomy anareo nampandanareo volanareo no nanaovanareo plaisir evenireo atakeo maninona tsy atao hoe ijerevako azy hoe ho vitany sa tsy ho vitany de eo tsika maranjere milalao sentimentsika marina tanao ny olona avy any amintsika ihany no manimbatsika. Reo ny olona avy any amintsika any milalao sentimentsika manomboka androany zay zany mission antsika manomboka androany makasitraka antsika rehetra averikely ny mission antsika androany mandeha makany amin'ny varavarany Mikaela hoe manina anao tsy miresaka an'io inona moa izy ty fédéralisme io état fédéral io manina hoe anao tsy mbola niresaka nefa anao nampanantenanay an'io tsika côté rehetra zay ny mission antsika maninona ny gouvernemanta mbola tsy miresaka an'io atakeo tabotabo amin'ny Facebook satria any lalantsika any rehefa anao an'izay tsika maninona makany amin'ny varavarany sy teniny ny any Toliara manino monsieur le président hoe jusqu'à nanik zao mbo tsy niresaka ny raha io nefa zay nampanitenanao fa zay mba te hiadana sofinaritra ohatran'le pirenena malagasy député rehetra isaky ny faritra mandehana daholo fa tsika nampandany an'ireo volatsika nohan'ireo mandeha manina ka ianareo mbola tsy niresaka an'io fanovana lampanrena mikasika an'io maninona hoe dondomo tsy apy atsika reo tsy apy atsika reo volatsika nohan'ireo ny revenireo anaovan'ireo plaisir mandeha avion gauche à droite atsika nametraka an'ireo ao mandeha tsika manomboka androany any fa raha vao tsika lalaovin'ireo mody ireo merina ry de varambarina any tsika de milalao am'izay zareo ato
Varimbarina antsika miteny an'ilay merina foana de zareo am'izay manao ny ataony. Eo. Ahodiny zareo any ny saintsika sy mety antsika bady reo. Saotra tompoko. Makasitraka zay ny fanazavana kely mikasika ny resaka ny état fédéral zay fanerentsika rehetra io any lalana, any ny atakena. Fanazavana mikasika ny fohifohy sy mazava zay iainantsika am'izao décentralisation nisy teo aloha ny province autonome état fédéral ny fanerentsika rehetra any lalana. Ao makasitraka antsika rehetra mirary soa madame Luso fiadanana ho an'ny tokantrano tsirairay. Malagasy tsy ary sarasarana. Manomboka androany tsika tsy miresaka foko itsony fa any am'ireo olona côté zay mitondra fanjakana am'izao tsika ny miataky. Inona ny tsy hanaovanareo an'io zany satria zay ny fampantenanareo. Zay firy-taona io vao vita. Tsy mila mandeha mandory varavarana fa atao amin'ny réseau harcelena. Voilà. Atao zay moyen. Inona daholo satria isamborona manko nareo raha vao manao an'izay. Harceleo amin'irany état fédéral état fédéral aiza état fédéral romboka androany tsika de zay ny divantsika indray satria rehefa tsy hanova rafitra amin'ny lalam-pifidiana atakentsika. Ny fitondrany ao zany vita ny état fédéral. Hagnteko an'izao nareo manomboka androany tsika côté rehetra miady ny état fédéral io any amin'ny Mikael gouvernemanta citeny assemblée nationale ny député rehetra atakentsika tsy avelantsika reo état fédéral. Efa zay ihany no atao eto zany. Za manampy anareo za. Tsika tsy azo ampantenana pokaty zavatra tsisy. Manampy anareo za. Tsy vita amin'ny proposition fotsiny le raha fa avec action. Malagasy mila action. Efa te hiadana fa maty mijaly tsy misakafo sanandro. Ny olona tsy mila proposition fa action ilain'olona zao. Rehefa tsy hanova rafitra any amin'ny fifidianana ataovy zao de zao io. Raha ho vitanareo. Fahazam-pantena pokaty ny côté fa ny côté tsy sagnana fa nareo mihitsy magnasagnana zanaky côté. Miady atsika rehetra côté rehetra any mitodika any amin'ny Mikael atsika manomboka androany. Sy ny ao amin'ny assemblée nationale ny député rehetra aza avela. Avitaratsika anazy. Zareo everiny soaitsika hoe ohatrany ahoana ny démarche am'izany. Everiny soaitsika hoe ohatrany ahoana ny atao rehefa hiditra am'izay zavatra zay. Fa afaniny ampiady atsika amerina fotsiny. Reo ny atakena reo. Anzareo ny fahefana zao manina tsy ataon'zareo. Saotra tompoko makasitraka atsika rehetra. Iraitsika malagasy fiadanana ho an'ny tokantrano tsirairay avy raitsy mizarazara atsika malagasy zay mitambatra vato zay misaraka fasika. Kely loatra atsika. Ary manatombontsika amin'ny nosy anankiray zay natambatra Andriamanitra ao tsy azo zarazarana. Makasitraka atsika rehetra fiadanana ho an'ny fianakaviana rehetra zay manam-pahoriana Andriamanitra ny mehery. Ny fahasairana am'izao ahita tombony sy rariny tsika amin'ny ady ny tombotsoa iraisana. Tombotsoa iraisana. Malagasy ho an'ny Madagasikara ary Madagasikara ho an'ny Malagasy. Malagasy isika. Fa tsisy amin'ny faritra na ampovoantany Malagasy isika. Saotra tompoko tain'Andriamanitra daholy. Makasitraka. Madame Lewis Ravolamanga Tain'Andreasy.